Yavana malalo amin'ny tompo dia mbola ho ampitombo amintsika rehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny mahavolana vaovao izay iainantsika ankehitriny ny amako dia lohahevitra vaovao ihany koa izay efa nifampisarana tamin'izy teo ny lohahevitra izay iarahantsika manao hoe azony ny famonjen'ny tompo, ary mandritra nyity volana aprily ity izay anany mampiavaka azy manokana satria andraisantsika ny herinanomasina, ny sampanofy, ny paska ihany koa izany volana avril izany. Ny zavatra tokony ho fantatsika raha mandry izany lohahevitra izany sika niavako dia izao: mila tazomina kay ho famonjena io. Ay le famonjena rehefa azonao, rehefa azoko azosika dia tsy hoe apetraka fotsiny eo, fa mila tazomina izany sao sanatria votsitra ka miala amintsika indray araka izany. Ry havana malalo amin'ny tompo amin'ny tian'ity dia miangavy anao aho amin'ny perikiopa izay vakina tamintsika teo Mateo 7:5-20 ka hatramin'ny 7:70 milaza indrindra ny fifanatrehan'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra Jaona mahakasika ny fifadikanana no angalantsika izany fampianarana izany araka izany. Ny fantanina mipetraka ny havako dia izao: dia ahoana raha moa izany ny fomba hitazomana ny famonjena? Ary fantanina mipetraka matetika amin'ny fiainantsika olombelona izany indrindra ho amintsika kristiana. Ny mandray ny famonjena moramora ihany, fa mitazona azy no tena manahirana hoy ny sasany amintsika. Mampianatra antsika ny tompo amin'ny an'io ty havaka ary isaorantsika Andriamanitra avy amin'izany texte izay vakintsika ao amin'ny Mateo 7:5-7 izany, dia misy fampianarana roa tiany tompo ho fantatsika mba azahoantsika miazona izany famonjena izany. Ny voalohany indrindra amin'izany ary havako dia izao: hoy Jesosy Kristy, raha tiatsika niazona ny famonjena izay nomeny Jesosy Kristy dia ataovy izay tena ananatsika azy ao anatsika, ary aza variana amin'ny fombafomba ivelany fotsiny. Averiko indray, hoy Jesosy Kristy, raha tianao niazona ny famonjena izay nomenanao maimaim-poana dia ataovy izay anananao any Jesosy Kristy ao anatinao, ary indrindra aza variana amin'izay fomba ivelany fotsiny any. Ry havana malala, raha fitinina ny tantara izay miseho eto dia izao: etserinaniny ny mpianatra Jaona Mpanabatisa io. Dikan'izany tsy olopolopolony ireo fa tena nianatra ary nanaraka ny Jaona Mpanabatisa ireo. Jaona Mpanabatisa izay nomena ditsy andraikitra elolala ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo hanao batisa ho amin'ny fibebahana, hitory ny famonjena sy ny sisa sy ny sisa, mba azahoana mandray maimaim-poana izany famonjena hoentin'i Jesosy Kristy izany. Nanana ny fampianarana izy ireo, ary etserinany manatanteraka izany dia neverin'izy ireo fa ny fanatanterahana ny fombafomba fotsiny ihany amin'ny fifadikanana dia efa ampy sy azo antoka hiazonana ny famonjena. Ary dia eo amin'ny 5:70 dia hitantsika tsara ka manontany an'i Jesosy izy manao hoe: nahoana izay sy ny fariseo no mifadianana matetika? Ny fariseo koa izany izay fantatsika tsara ny lanjany sy ny zava-misy iainany teo amin'ny fiarahamonina, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Izay ny an-taniny havaka, izay no fampianarana azon'izy ireo. Ho azy ireo dia tsotra fotsiny ihany ho an'ny mpianatra Jaona sy ny fariseo dia izao: rehefa mahavita ny fombafomba ny fifadikaniny ianao amin'ny fotoana izay anatanterahana an'izany, satria voalaza ny lalàna rahateo izany, dia azo tao ny famonjena. Fa Jesosy Kristy tsy mba izany ry havako. Jesosy Kristy dia miezaka mampianatra, ary ao anatin'izany valiteny nataon'i Jesosy Kristy izany tamin'ny fanontaniana napetraka reto mpianatra Jaona reto, dia ahitana fampianarana tena lalina tokoa azahoantsika mahatsiaro fa izany ka ny tena famonjena, ary azahoana mitazona ny famonjena. Hoy Jesosy Kristy tompo amin'ny 5:11: ary moa maheno saona va ny avy ny mpapakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpapakatra, fa ho avy ny andro izay resorana ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izay vao mifady izy. Ry havana malala, raha fitinina izany dia izao: Jesosy Kristy tompo dia tehiteny manao hoe tena iainana mihitsy io famonjena io.
ary aoka ianareo tena iaina ny famonjena mihitsy fa tsy tonga fahazarana fotsiny ihany ka ifady fotsiny ianareo ifady fotsiny ianareo tsy fantanareo zay zavatra misy eo amin'ny fiainanareo dia ifady fotsiny ianareo dia eritreritra ianareo fa ao anatinareo ny famonjena. Ry havana malalo amin'ny tompo, ndreto misy zavatra anankitelo zay tiany tompo tenenina ao anatin'izany valim-panontaniana nataony manompianatra ny Jaona izany. Voalohany indrindra dia te hilaza ny tompo manao hoe raha mbola eto aminareo zany hoe le mpampakatra io, raha mbola eto aminareo dia araroty zay rahanareo amiko, araroty zay ifandraisitsika fahazavariana amin'ny fombafomba fitsidiany hoy Jesosy. Raha mbola eo mpampakatra tsy afaka mivady ianareo fa mbola misy ny fifaliana, ka tsy hoe eo ny mpampakatra dia ilaza sady ianareo fa ifady zahay tsy sakafo zay, satria midika n'izany fampakarana zany ry havako dia midika fety sy fisakafoanana araka izany. Izay ny voalohany. Fa ny faharoa havako dia te ilaza ihany koa Jesosy manao hoe mifalia aloha amin'ny famonjena zay omeko anareo dia rehefa izao, fa rehefa tsy maintsy hiala tsy ho avy ny mpampakatra amin'izay fotoana izay, tsy maintsy misaona ihany ianareo. Ny dikany hoe fifadikanina mantsy ry havako dia ity ao amin'ny Baiboly. Ny dikany hoe fifadikanina dia izao: midika fa alahelo, midika fa fisaonana, midika fa hadi-panahy mafy, ka anehoana izany alahelo zany ivelany. Zany hoe tiany Jesosy Kristy ho tenenina dia izao: fa heverinareo fa dia ny fianemonareo fa malahelo sy mifadianana sy misaona foana be ianareo, dia izay no azahoanareo ny famonjena ka hitazona ny famonjena tsy zany fa mba jereo ny zava-misy ary tena iaino tanteraka izany, fa rehefa tonga eto dia mifalia aloha araka izany. Ary ny fahatelo farany havako dia izao: tena mahitsy ny zavatra tiany Jesosy ho tenenina dia te ilaza izy manao hoe amin'ny mpianatra Jaona, mampianatra zavatra diso ianareo ka hitaona ny olona ao anaty alahelo sy fisaonana lava, fa avelao fa tsy maintsy tonga ihany zany amin'ny fotoana izay anatanterahana izany. Fa ankehitriny aloha rehefa eto aho dia miaina ny famonjena ianareo. Ry havana malala amin'ny tompo, indraindray tsika ohatra izany, indraindray tsika manana fisaina ohatra izany, iverintsika fa ny fandehanana ty am-piangonana fotsiny dia mahatonga ny famonjena, iverintsika fa ny fanaovana nitsy na ny fanaovana nitsy, fa tena iainana ny havana malala amin'ny tompo, mila iainana eo. Ny fanapahan-kevitra ao andeha hivavaka dia tena tsara ary tokony tohizana, ary tokony araraotina ho atao maro isanandro hitaomana ny hafa ihany koa. Fa ny zavatra misy sy tokony fantatsika dia izao: rehefa tonga eo amin'ny tompony io, mbola eo ny mpampakatra ty am-piangonana, araraotiny ny talao amin'ny tompo, araraotiny mangataka amin'ny tompo, araraotiny manome voninahitra an'Andriamanitra, araraoty izay mbola fifaliana azahoantsika miaraka amin'ny tompo ao anatiny izany rehetrarehetra izany. Izany ny hitaomana antsika mivavaka ve ianao rehefa misy hira mba mira, fa aza midiridiry fotsiny. Ry havako malala, rehefa misy famakian-teny atao mba manaraha, mba mamakian-teny, fa aza mivandravandra fotsiny ihany. Rehefa mba misy asa atao aty am-piangonana na zavatra hafa mba hiarahana miberan'Andriamanitra na inona izany, dia mba tanterao raha mba azonao tanterahana, fa izany ny tiany tompo mba asehonao, mba azahoanao miaina sy miazona an'izany famonjena izany. Ry havana malala amin'ny tompo, ataovy izay anananao fiainana manana an' Jesosy Kristy eo manodidina anao. Aseho amin'ny olona rehetra fa eo akaikinao, aseho amin'ny olona rehetra fa io Jesosy Kristy mahita ny alahelonao, mahafantatra anao raha mitomany, mahita ny ady sainao, mahafantatra ny olana izay misy aminao, mahafantatra ny fifalianao ihany koa, sy sisa sy sisa. Fa izany no endrika anankiray azahoanao mahatsiaro ny famonjena Jesosy Kristy araka izany. Koa ny tompo tenenina ry havako tsy mijanona eo amin'ny mpianatra Jaona fotsiny ihany, fa mipakatra ty amintsika ankehitriny ihany koa dia izao: araraoty izay fotoana azahoantsika miantso ny anaran'Andriamanitra. Izany ny hitaomana antsika hoe fandro falora teny izao amin'ny fifidianana diakonina, atolora ianao izany
mety misy malahirana io, mety misy mampalahelo tao, mety misy zavatsara tao, mety misy azo dikevitra ao anatin'izany, fa tolory aloha ny tenanao satria eo akaikin' Jesosy Kristy ary mpiara-miasa aminy ianao amin'ny fanatanterahana izany rehetrarehetra izany. Dia afaka malala amin'ny tompo aoka tsy fombafomba mpahazarana fotsiny ihany mety sika manompo an'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia asehoy fa miaina ao anatinao Kristy, ka ny ataonao, ny fisainanao, ny fihetsikao, ny asanao, ny finoanao dia asehoy fa kristianina ianao. Araka izany Paoly apôstôly nanoratra ho an'ny Timoty izy ao amin'izay perikopany vakiana tamintsika teo riavana ao amin'ny Timoty voalohany 4:4 manao hoe mba ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy isika, tezaina miteny ny filoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahana. Mba ho zany tsika, mba ho zany re zanantsika reny, mba ho zany tsika rehetra izay nandalo nandray ny batisa ny famonjena tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny farany ao anatin'izany avako dia izao, Jesosy dia ilaza amintsika, ataovy aloha izay anananao an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, fa aza maika tsara ny hafa ho tsy manana ny famonjena tahaka nataony reto mpianatra Jaona reto, ka nilaza hoe izahay mifadianina fa mpianatra ao ary tsy manana ny famonjena kory, fa ireo tsy mifadianina fa nahoana tsy mahavita izany. Ataovy izay anananao an'i Kristy. Hoy ny ao amin'ny Timoty 4:5 Timoty voalohany 4:5 manao hoe fa antoe-panaraka an'Andriamanitra ny maso amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mba zany toe-panaraka an'Andriamanitra zany dia toe-panahy manana an'Andriamanitra, toe-panahy iainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika rehetra, isan'olona ao an-tokantrano sy ny hafa rehetra. Zay ny voalohany afaka atao filoha izay anananao an'i Kristy, fa aza marina amin'ny fombafomba ivelany fotsiny ihany dia voazona izany atao hoe famonjena zany. Fa rehefa mitohy ihany ny tantara ato amin'ny Maritoko 5:7 aho dia misy fampianarana faharoa koa omeny Jesosy Kristy atsika manao hoe aoka mba ho fiainam-baovao no etsika miaina ny famonjen'i Kristy manomboka izao. Aoka mba ho fiainam-baovao no etsika miaina ny famonjen'i Kristy manomboka izao. Tsy nijanona teo Jesosy Kristy niavaka eo amin'ny 5:10 rehefa namaly ny mpianatra Jaona izy, fa niezaka izy eo amin'ny 5:20 sy ny 7:20 mbola nampianatra ireto mpianatra ireto. Ary dia ampianariny tahaka ny fiainana andavanandro mahazatra an'izy ireo ihany no nampianarana izany, ary tsy fiainam-baovao mihitsy, fa tena tsy fiainana hoe hafa mihitsy akory azafady, fa tena fiainana mahazatra azy ireo no nanaovany an'izany. Dia nitambadamba rovitra, natampina tambadamba vaovao, natampina tambadamba rovitra sy ny divay vaovao sy ny hoditra. Mazava ho azy fa ny firenena izay anjakan'ny hafanana, anjakan'ny rivotra be mihitsy ny faritsy Palestina iny, ary mazava ho azy fa mora rovitra ny lamba sy sisa sy sisa, ary dia nampianarin'i Jesosy Kristy tompo an'reto mpianatra Jaona reto zany. Ny faharoa moa dia fantatsika tsara fa ny divay sy ny famolenan'ny voaloboka dia anisany tena asa fiveloman'ny olona tamin'iny faritra iny sy ny hoditra sy ny sisa. Tsy tokony Jesosy akory no mampianatra azy ireo an'izany rehetrarehetra zany, fa saingy ny fiainana izy ireo andavanandro izany no nalain'i Jesosy Kristy tompo ka nampianariny azy. Ho an'i Jesosy Kristy raha fitininy ireo dia izao, mila manavao fomba fiainana isika rehefa nandray ny famonjena avy aminy, mba aza amintsika miazona izany fanavaozana izany. Fa raha mbola ny fiainantsika teo aloha ihany no andraisantsika ny famonjena, dia tsy hijanonao mihitsy izany famonjena izany, satria ho rovotra ny fiainantsika, ary indrindra indrindra ho simba ny sy ny hoditra eo amin'ny fiainantsika. Hoy Jesosy Kristy tompo, ry havana malala amin'ny tompo tandremo naninasika mbola manao an'izany ihany, mbola miezaka ihany anampina ny rovitra amin'ny fiainam-baovao, mbola miezaka ihany ametraka ny vaovao izay efa nomeny ny tompo antsika ao anatin'ny sy ny hoditra tonta. Tsy zany anefa ny tiany tompo lazaina, fa ny tiany tompo lazaina dia izao: manana fanavaozam-piainana manomboka izao.
rehefa nandray ny famonjena. Isika fovavao, fisainana vavao, fomba fiasa miavao hatrany ary finoana avao zay isan'andro isan'andro no takin'ny tompontsika. Tsy zavatra saro zany fa mora tanterahana ary fantatra ny tompo fa tsy mijanona treo amin'ny mpianatra jaolina fotsiny ihany fa mipakantsika rehetrarehetra ihany koa amin'ity anio ity. Ao amin'ny andininy fahafito amin'ny Timoty voalohany teo ry avako ny toko fahaefatra dia malaza an'izao Paoly apôstôly, mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Dikan'izany mampiasa ny tenanao Timoty ho amin'ny fiainam-baovao izay efa nanavaozan'Andriamanitra anao araka izany. Ry avako malala, sambatra isika ary izay ny tombotsoa ananantsika ny Kristy. Sambatra isika, tsy avelan'i Jesosy Kristy mandehandeha manjenjeny eny fotsiny eny ny fiainanao, tsy avelan'i Jesosy Kristy onjonjonao samireny ny fiainanao, fa na inona n'inona ataontsika, n'inona zavatra saintsika, n'inona fikasantsika, n'inona fanolitsika, dia tadideo fa tian'ny Tompo mba handehanantsika na hiainantsika ao anatin'ny fiainam-baovao madio tsy misy petina. Izany rehetrarehetra izany rehefa manana azy isika. Paoly apôstôly amin'ny avaka no milaza zao ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa manao hoe: ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina mba hamatarana no sitrapon'Andriamanitra dia izay sady tsara ankasitrahana no marina. Izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy tian'ny Jesosy Kristy isika hiaina ao anatin'ny loto. Tsy tian'ny Jesosy Kristy isika mbola hiaina ao anatin'izay tsy mba no avaozana tontolo ihany ka mandray ny famonjena kanefa tsy miaina amin'izany, fa tiantsika tena hiavao isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Ko mampahiry antsika rehetra miavaka, reo monja ihany no takin'ny soratra masina amintsika amin'ny teny ity, dia ny mba hananantsika ny Jesosy Kristy ary indrindra mba hanavaozantsika ny fiainantsika dia ho voazona ny famonjena izay omen'ny tompontsika. Hoy ny andininy fahafolo amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra manao hoe: fa izany no ikelezana iaina sy hazahanay, satria izahay manantena n'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino. Mba ho isan'ilay manantena n'Andriamanitra velona anie izaho sy ianao, ka ikely aina anana ny Kristy, ijoro vavolombelona fa manana ny Kristy, ary indrindra manantena fa no avaozan'Andriamanitra ny fiainantsika. Amen.